misy fanitsinana mandimana ataonay a dientina nasara zavatra zany ny hitako tena mampisahotaka anareo mpanao gazety a ary ilahatra zao ny andehany amin'ny temerandolo lasa ataontsika hoe fomba fanao re ty filaharany ty asa ve zany sofiatra ve zany filaharany be zany gamba tsy ataoko zay sofiatra zay ataoko sofiatra sika zao fotsiny mitsotra de sotriny maro de volage zany zany lay aflohany vaovao mira maharitra ary efa tena tsara ofany reny a ary isan'ny mpanao gazety ainko ny anankiray anankiroa izy miaraka nanao azy zany tady tsara fa zao ny atao hoe code de la communication médiatisée de cher ankapobeny io zany code zany na code pénal na code civil na ino zany a zao zay zavatra zay zany a de fikambana ny lalàna rehetrrehetra zany tsy anavatra io misy io sany lalàna manokana loi spécial lalàna tamin'ny 7 a zay efa nikonokonono ny mpanao gazety ary fanaikana avoaka tamin'ny tezamita de lany antemera-pirenena irery tamin'ny taona 7 loi spécial iny zany hoe lalàna manokana misy fitenitsika fiteny latina matsy izy io zay averitsika fa de hoe les lois spéciales dérogent aux lois générales na asona ny teny latina hoe spécialia dérogante généralibus dikany zany tokony tsy afangaro ny akoho mamorona ny zavatra raha atao hoe anaty sobiky anankiray any code na fehizalana anankiray afiny a fa ny lalàna manokana de afiny ary tsotra ny valiny atoroko lakile anareo da mamela lakile izy io lafozavo dama zao mangatahana fotsiny a gouvernement manao volavonandalàna manokana momba ny andininy faharoapolo igny na angatahanareo a nololona na ny dito ny eo amin'ny solombavamboaka anao a tolo-dalàna projet de loi volavolandalàna tolo-dalàna proposé de loi article ray fotsiny ray mitoko fotsiny de lany ary za de voniny tsy dépénalisation dikany dépénalisation de hoe eloka tsy atao eloka atsony fa le izy zany hoe le ataontsika hoe sady hatranomaizina roto taona ka hatramy 20 taona ovasika ataontsika lamanty fotsiny any a satria zay zao a ataontsika hoe adoucissement de la peine raha ohatra midevratsay ny tompona orinasa tsy mahay resaka fanaovan-gazety nefa tao anatin'le fanitsinana taona reny jiroby tokony tompona orinasa antsiagasety na otrany manao ana mikasika za de makasitaka mihitsy a ny fanitsinana ataony le nitemerandolona ro namako zany a satria zao ianareo zao maka niteniko fosiny raha lainareo zao tonga ny amlehibenareo ny tonga maiky aza fa tsindrany zany matetiky tsy makahaly azy a fa fa mataona misy ary le mpanao gazety zany hoe azafady président fa nivany dareo ny teninao ka de tokony tompona raiky za lehibe zany a ny rédacteur en chef ny directeur de publication ary misy za zao ve raha ohatra ka mahita le mpanao gazety aoko izy heritreriko zany ary heritreritsy nao amin'ny tapony lo magnino ao tapony lo tsy hita zany hoe za zao ny traitena hoe je suis un félon malagasy rehetra antanio raha ohatra za zao ny félon ino zany félon zany a ainareo de un félon zany